raha tsy efa mipetraka amin'ny fitaovana tahaka nytony ianao a tsy mahita mihitsy ny asarotra sy ny fahasahiranana zay iainandreny olona manana fahasembanan'ireny mety fihetsika tsotra amintsika ny mandeha miakatra amin'ny totohatra fa tena zavatra sarotra ho azy ireny zany indrindra no anton'ity resadresaka izay rahantsika amin'ny Ramatoa Razaka Ralphin ity dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Miaraka antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompon'izao rehetra izao. Manavahiny tsika ito amin'ny pejy marika 16-15 amin'ny ity anio ity dia Ramatoa Razaka Ralphin. Miaraka anao izay Ramatoa Razaka ary misaotra indrindra manaiky hitafatafa eto amin'ity anio ity. Miaraka anao Pasteur Tahina ary miaraba ny mpanaraka ny fotoana rehetra. Rehefa tafaresaka tamin'ny Ramatoa Razaka dia nisy zavatra be dia be izay tsy fantatro nefa hitako hoe ilaina ho fantatro ny olona rehetra ary dia hiresaka androany mahakasika ny resaka hoe fahasembanana io. Inona moa zany ny tena dikan'izany hoe fahasembanana hoe sembana? Ny fahasembanana dia teny entina anambarana fa misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy eo amin'ny zotra anankiray izay efa voasorotra. Ohatra raisitsika hoe tokony mandeha eny an-dalambe ny olona anankiray mandeha rery dia nefany noho ny fahasembanana eo aminy dia tsy afaka mandeha rery le olona fa mila fanampiana manampy azy. Ny fahasembanana misy ny fahasembanana ara-batana, misy ny ara-tsaina sy ny ohatr'izany. Inona avy ny karazany? Ny tena efatra voalohany fanta-daza hatramin'izay aloha dia ny voalazanao teo ny ara-batana, ny ara-tsaina, ny ara-pahitana ary ny ara-pandrenesana. Taty aoriana nefa tsy hoe ny potra karazana fahasembanana vaovao fa teo voatsikaritry ny olona ny fisiny. Miala tsiny fa somary ampiasa teny frantsay kely, ohatra ny infirmité motrice cérébrale izay fahasembanana mahazo ny tsy tena voatery AVC foana fa ohatra hoe tsy AVC le izy fa fahasembanana any amin'ny ati-dohany mihitsy. Dia misy koa ohatra ny autisme izay efa manomboka fatapatatry ny olona amin'izao fotoana izao. Anisan'izany koa ny ataontsika amin'ny teny gasy hoe varira, bobo. Be dia be ny karazana fahasembanana. Raha misy olona ve ohatra hoe marary izy tratran'ireny AVC ireny zany ny teneniko teo dia sembana ve izy? Eny tompoko manana fahasembanana koa ny olona voan'ny AVC, ny olona tratran'ny accident na accident sportif io na accident de voiture dia lasa manana fahasembanana izy rehefa avy eo. Izany hoe raha olona manana fahasarotana amin'ny fihetsehana fotsiny zany dia efa azo raisina ho fahasembanana ihany. Marina mihitsy izay. Na ny antitra raha ve zany mety? Ny antitra, ny mitaiza kely, ny tondra vohoka na mety sahirana fotsiny izy amin'ny fivezivezena. Izay mihitsy ny zavatra tiako resana amintsika koa amin'ny anio ity satria indraindray tsika zaho zao niara-niaina tamin'ny Madame Razaka nandritra ny fotoana fohifohy dia nahatsapa an'izay hoe tsy mieritreritra zany ny olona hoe tokony heverina ny andraisana an'ireny olona ireny satria indraindray ny varavarana tery, ny makao midosy kely, ny totohatra avo be tery sy ohatr'izany dia lasa ohatrany hoe misy trano zany ohatrany hoe tsy natao andraisana ny olona manana fahasembanana mihitsy. Dia ny fanontaniako hoe tokony ve azo heverina vahaolana ve hoe misy trano zany natokana mihitsy hoe ity appartement ity dia afaka andraisana olona sembana, ity appartement ity indray dia tsy afaka andraisana olona sembana, mety ve zany? Tsy dia mety loatra izay satria ny dikan'izay ohatrany hoe manokana ny olona manana fahasembanana tsy hiaraka ao anaty fiarahamonina fa ny tontolo iainantsika no tokony ampanarahana ny mahamoramora ny fihetsika sy ny fivezivezen'ny olona manana fahasembanana. Fa raha atao an'izay manko dia manjary ohatrany hoe manilika, manavaka.
le izy koa moa zany zavatra tsara fantatsika ihany hoe mety androany aloha mety tsisy fahasembanana mihitsy ao anatin'le tokantrano dia mieritreritra hoe atao kelikely ny couloir atao kelikely ny varavarana fa rehefa tonga asa tratrany AVC tampoka ny raim-pianakaviana dia lasa coincé izy tsy afaka mihetsika mihitsy na rehefa antitra ihany koa dia lasa tsy afaka ionenana zany le trano zany hoe ny trano rehetra ve zany tokony rehefa manangana azy dia efa eritreretina mihitsy ny hoe andraisana olona manana fahasembanana koa ty trano ty zay indrindra any amin'ny fanamboarana dia efa tokony misainina hoe handray olona manana fahasembanana na andalo ao le olona na hitoetra ao mihitsy. Anisan'ny zavatra anankiray ihany koa misy ny fanonana anarana zay tsara ifampitezana ihany koa satria indraindray ny olona rehefa miresaka hoe fahasembanana zany dia lasa enatra ilay satria misy le toetra ratsy zany hoe mametaka anarana. Inona no azonao ambara manoloana an'ireny? Ie, miala tsiny isika malagasy ohatra ny manana fahazarana miantso ny olona amin'ny fahasembanana. Alao ngamba tsy laza ohatra eto fa dia tenenina fotsiny le olona hoe manana fahasembanana ara-batana. Na mbola miteny raha hoe malemy mbola tsy maninona, miteny hoe jambo mbola tsy maninona na marinina, fa le anara-petaka fantatsika rehetra ihany reny no tsy mety. Ianao zao anisan'ny hoe niaina nandritra ny tolom-piainanao mihitsy tao anatin'izay tontolony hoe fiainanao anatin'ny fahasembanana izay raha ohatra ka misy olona miteny aminao hoe tsy azo ataonao ty madamy Ralphine tiana azonao atao manahoana ny réactionnao satria mila fitezana manko fa ndraindray tsika mieritreritra an'izany hoe tsy mety aminao zao tsy azonao atao zao ahoana ny tokony ho fiteny? Tena marina zay lazainao teo zay mahatafotoana na mampalahelo fa rehefa misy zavatra iverinao hoe tsy vitan'ny olona anankiray dia alao izy andeha eo fa rehefa tsy vitany iny miala foana izy tsy mila teneninao akory ny olona rehefa na olona hoe tsy manana fahasembanana azy fa tsy hoe tsy manana fahasembanana dia mahavita ny zavatra rehetra na ianao tsy manana fahasembanana azy misy zavatra tsy vitanao dia zao rehefa tsy vitan'ny olona ny zavatra anankiray miala eo foana izy fa tsy mila tenenina mibelato fa tsy vitanao io fa le miteny izay mandratra. Anisan'ny zavatra tsara fantatra ihany koa hoe aty ampitan-dranomasina moa dia tena mahazo fanampiana be ny olona manana fahasembanana ary tena lasa ohatrany hoe fahasoavana mihitsy aza le izy tombony satria tena misy fanampiana be omeny fanjakana misy fikarakarana be mihitsy atao amin'ireny olona reny manahoana ny any Madagasikara? Sanatria tsy manaratsy tena ohatran'ny ombiatsika fa ny Madagasikara tsy misy an'izany fa tena miantso tena daholo ny olona manana fahasembanana. Betsaka ve nefa ohatrany hoe tsy hitany amin'ny fiarahamonina manko izy betsaka ve ny olona manana fahasembanana? Betsaka ny olona manana fahasembanana. Tsy te hanome tarehimarika fa misy ihany fa ny tena tiako tsindriana dia hoe reny fitaovana ampiasain'ny olona manana fahasembanana reny dia lafo vidy daholo ary raha ohampitenenina dia ohatrany hoe tsy afaka ho manana fahasembanana ianao raha tsy manam-bola amidy an'ireny rehetrarehetra ireny araka ny tenao teo any velany nefa dia tena misy mihitsy ny fanohanana avy amin'ny fanjakana. Iresaka kely androany mahakasika ny tontolo ara-panahy satria madame Ralphine moa dia mpiandry ary everiko fa izy angamba ny mpiandry voalohany indrindra izay hoe mandeha amin'ny ino moa zany midika ny amin'ny teny gasy chaise roulante fauteuil roulant tsy dia mbola seza misy kodiarana angamba ny raha nahoana ny atrehanao azy hoe asa mampiandry vitanao tsara ihany ve le asa mampiandry? Eny tompoko vita mihitsy ny asa mampiandry nanomboka tany amin'ny fiofanana nandritra ny rotaona ny fianarana rehetra mifandraika amin'izany dia ny fampiarana ary tena atao amin'ny mpitiavana sy amin'ny mpifaliana tokoa tompoko. Ny olona ve rehefa manantona anao misy olona mpiandry maromaro dia misy hoe ohatrany hoe matahotra anantona anao izy par rapport amin'ny hafa sa hitanao hoe tena manantona tsara ny olona tsisy? Tena manantona tsara mihitsy izy ary zara nafantatra olona miteny izy alohan'ny fotoana dia hoe za mba ho eny aminao mihitsy no ametrahan-tanana rehefa tonga ny fotoana fametrahan-tanana tsy mametraka olana mihitsy ny zanaky ny fifoazana. Ia
inona ny souvenir oetrany hoe tsara indrindra ny ainanao zany a teo amin'ny fiainanao a hoe tao anatin'izay resaka hoe fahasembanana zay amin'ny maha olombelona soroko ny mahampanahy maha olombelona amba dia ny nahazahoako ny zanako lahamatoa niterahako ny zanako lahamatoa ary mety hoe satria niteraka ianao tena nandeha normal ny ara-dalàna tsara mihitsy ohatrany tsy nila fandidiana zany zay manko matetika mahaliana ny olona indrindra rehefa hoe fahasembanana ara-batana fa tsy ny olona manana fahasembanana ara-batana rehetra kory dia didiana daholo za zao telo ny zanako tsisy ny didiana iresaka n'izay tontolo raha-pitiavan'izay tsika raha tonga dia andao resahantsika le izy hoe inona ny azonao ambara satria be dia be ny olona raha vao miresaka hoe olona manana fahasembanana dia hoe inona koa ny arahana amin'iny iny ve dia havita an'izao iny ve dia akarakara tokantrano iny ve dia hiteraka azonody nga ohatrany hoe masika be zany ny fiarahamonina indrindrandrindra ny avam-bady raha ohatra ka hiprésente olona ianao olona manana fahasembanana no présentenao eo amin'ny fianakaviana inona ianao koa efa ny ainan'izany raha teo inona ny torohevitra omenao tsy haiko na hoe ho an'le olona manana fahasembanana ve sa ho an'ny olona rehetrarehetra mihitsy zany inona azonao ambara nya zava-dehibe mihitsy zay fanontanianao zay ny avaliko azy na ho an'ny olona manana fahasembanana na ho an'ny olona tsy manana fahasembanana dia izao ny fitiavana sy ny fanambadiana dia avy amin'Andriamanitra io tsy karohanao io tsy enjehanao io fa efa manana zay efa nomaniny ho anao Andriamanitra amin'ny fotoana zay efa nomaniny dia atolony eo aminao iny ary ny fiainako manokana dia tena nahatsapako an'izay zavatra izay mihitsy misaotra indrindra zava-dehibe zay afatra inona indray mety hoe zavatra souvenir na hoe fahatsiarovana hitanao hoe mafy indrindra tao anatin'izay ny ainanao ny fahasembanana izay ny mafy indrindra tamiko tamin'izaho 12 taona efa afaka CP6 tamin'izay dia andeha hianatra ny akoatrany ao amin'ny toeram-pitsaboana zany dia kanjo tsy afaka nanao an'izay indray fa nisy fandidiana tsy maintsy natao dia najanona nandritra ny 2 taona ny fianarana fa tsy maintsy niatrika ilay fandidiana sy ny fitsaboana rehetra mifanaraka amin'izay dia 2 taona taty aorianan'izay zany vao nianatra mipetraka nianatra mitsangana nianatra nandesiny zay mafy be zay resaka fianarana ihany ianao moa dia ianao koa hita hoe tena nianatra na vita fianarana teny amin'ny université Antananarivo ianao resaka momba ny géographie avy eo ianao nahazo vatsim-pianarana ihany koa dia nianatra tany Afrika Atsimo nanao environnement nahazo master ianao be dia be ny zavatra efa nataonao anisan'ny misolotena ny Afrika ianao amin'ilay fikambanana iraisam-pirenena hoe EDAN izay miresaka zoan'ny sembana dia misolotena ianao nandray anjara koa ianao tamin'ny taona 1904 tamin'ny convention internationale moan'ny olona mizoan'ny olona manana fahasembanana izay natao tany New York dia nandray anjara koa tamin'ny fanaovana ratification zany tany Madagasikara tamin'ny taona 1912 ary anisan'ny andraikitra goavana ihany koa zay efa nitanonao teo amin'ny ministèren'ny population dia na directeur anao tao amin'ny direction miresaka mahakasika ny fahasembanana za manokana aloha zany dia manao chapeau mihitsy satria raha misy ny olona manana fahasembanana fantatro angambany toy izao hoe madame Ralphine zany angambany malagasy hitako hoe lasa tamin'ny toerana ambony indrindra lasa lavitra indrindra tao anaty satria mbola tsy nahita hoe olona manana fahasembanana dia nitany ndraiky na direction directeur atao anatina ministère tany Madagasikara zay inona no mety hoe secret na inona no hoe velonao hoe antony na tonga anao afaka nioatra tamin'izay hatretra fianakaviana ve nanoana sa lenao le tia nianatra sa ianao mihitsy nefa mahay indraniko ny tenin'ny Paoly izay nilaza hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatozao ny tanamaerin'Andriamanitra nytatana tamin'ny dingana rehetrarehetra zay nalovako teo amin'ny fiainana zay no hitako fa tosika lehibe indrindra nahatongavako amin'ny toerana rehetrarehetra zay nisy akoatran'izay inona mety torohevitra kely omenao an'ilay olona manana fahasembanana satria mety misy olona koa mijery an'ity ao anatin'ny mety fahakiviana mieritreritra hoe aiza moa inona no vitako aiza mba mety misy fanantenana ihany hoe mety ho afaka ho lasa lavitra ihany inona no azo atao akoatran'ilay fiankinana amin'Andriamanitra tena zava-dehibe mihitsy aloha le fiankinana amin'Andriamanitra ary tena atao
fiainana mihitsy le izy fa tsy atao resaka fotsiny fa akoatran'izay koa ianao tokony manana fatokitena fatokitena ianao hoe ohatra zao hoe misy mianatra zay moa ny zavatra nataony araka tamin'ny olon-drehetra de mianatra de hoe de vitako ty ka haiko ty de vita le izy tena manana fatokitena ianao fa tsy mihaino ny tenin'ny olona hoe inona koa no vitan'io io ve de avitan'izany asa mihainao an'izay fa nenao ihany enao ataovy mahery be mihitsy hoe vitako io anao an'io zay le finiavana zay zany zay kosa aloha tena hitako hoe mahery be tao anatiko zay sady za tia manao défi ianao zany tia manao fanamby tena olona tena tia manao fanamby mihitsy ary za olona optimiste eo amin'ny fiainana ny anarako moa tsy nitononinao teo fa ny anarako mampitovy vady hoe manantena soa de tena amin'izay manantena soa zay mihitsy ary rehefa manao zavatra de ao an-tsaiko foana hoe ahomby ty zavatra ataoko ty ary ampanetretena angamba ny ilazako fa akoatra le nresahako teo le hoe voaterina janona roa taona ny fianarana de teo amin'ny fianarana mbola tsy niaina zany hoe échec zany mihitsy fa nahoana succès foana zany na de teo ary fa tena hitako hoe mahery be mihitsy le nao matoko tena fa matoky an'Andriamanitra aloha zany ho voalohany zay mihitsy ia inona ary ny mamaraparina satsika mbola be deabe ny zavatra mbola azo resahana fa andao aloha mamaraparina satsika de inona no afatra ao amin'ny mpijery mety misy olona zao tsy mieritreritra an'izany hoe fahasembanana zany satria tsy miaina misy izy tsy manana ny olona misy an'ilay izy de ohatrany hoe tsisy zany eo aminazy de tsy eritreritra an'izany mitsy izy ohatra hoe anao trano za zao tena efa nandre lesona ka rehefa anao trano zany de amboarina daholo adapté fa inany pasteur zany rehefa hitany trano fa ilazao amen misy olona manao toilette de ohatra miakatra totohatra kely zany le toilette de lasa tonga saina zany hoe tsy ho adapté andraisana olona manana fahasembanana mihitsy zany toerany tony satria mitingitingina be miakatra be izy ary le olona manana fahasembanana efa andresantsika tao na antitra na ny bevoka na ny olona sahirana taizakely zany de ho sahirana foana zany amin'ireny toerany ireny inona ny afatra ao ny afatra voalohany aloha zany de zao rehefa mahita olona manana fahasembanana de aza misalasala miresaka aminy de manontany zay rehetra tokony ho tenenina fa olona ouvert ny olona manana fahasembanana afaka miresaka aminao izy afaka mitantara aminao ny olana izy afaka mitantara aminao ny fahombiazany koa izy de miresaha anontania daholo zay tianao anontaniana fa afantatra zavatra tsy mieritreretinao ianao fa amin'ny akapobe ny olona manana fahasembanana ny olona za tsy teny hoe be resaka fa tia miresaka tia mifanerasera amin'ny olona satria zany raha tsy zahay no miresaka sarotra ho an'ny olona no maminaviana raha mifanena amin'olona eny an-dalana ianao hoe manahoana sy manahoana ny olana iny olona iny fa manjary mitondra amina fahadisoana zay raha ohatra hoe jerenao ohatr'izao fotsiny izy de mandeha ny eritreritra hoe iny olona iny zao verina kely amin'le resaka fafana mivezivezy tena tiako tahirina kely ny sain'ny ireo ingénieur architecte zany satria tsy le maçon kely mpanao asa tanana ery no tena hiatefany le hoe eritrereto kely ny fanamorana fivezivezen'ny olona manana fahasembanana eo amin'ny trano zay ahorona zany nge tsy trano fonenana fotsiny fa na ny trano fiasana na ny toeram-pilanonana eny fa na de ny tsena azy ny fiangonana indrindrindrindra dia misaotra anao nampatsiaro an'izay tsy ny trano fonenana fa ny toerana rehetra zany tokony ahafahan'ny olona manana fahasembanana vezivezy foana ka zay nanaovako hoe tahiko kely ireo ingénieur architecte any na ingénieur de bâtiment any amin'ny conception mihitsy izy zany de efa tokony eritreritra an'izay manomboka amin'ny fidirana eo tokonana fa tsy miandro hoe tonga ao anaty trano mety azo eritreretina ve hoe any oriana any misy pasteur manana fahasembanana ohatra zany hoe tegna misy zao de pasteur na ministre mihitsy
teo anatin'le groupe gouvernement misy ve zany tena misy zany ary izay no ohatrany hoe rehefa miresaka an'izany dia ohatrany malahelo ihany ny tena verina any amin'le aty Madagasikara tsy misy fanampiana fanohanana ny olona manana fahasembanana fa misy firenena afrikanina tafiditra ao amin'ny lalam-panorenana mihitsy manana quota amin'ny solombavam-bahoaka ny olona manana fahasembanana. Otsika moa zany tena mbola lavitra ezaka tokoa satria ny amintsika zao raha andeha taxi be andeha tena ny zavatra hitra zany ohatrany hoe tsy natao andraisana ny olona manana fahasembanana mihitsy ary tena mampalahelo le izy fa dia mampahery zay fikambanana rehetrarehetra satria misy ny fikambanana raha ohatra tokoa moa zany ka misy olona manana fahasembanana na tampy io na efa voajanahary io iza zany ny tokony premier contact olona tokony atonony hikarakara na hanampy azy hitarika azy amin'ny zavatra samihafa. Makanesa ho Behoririka ho an'ny ao Antananarivo zany makao Behoririka apita amin'ny Piment Café misy hoe plateforme des fédérations des personnes handicapées de Madagascar. Les fédérations rehetrarehetra zany efa mivondrona ao anatiny io plateforme io daholo dia ao ianao na inona fahasembananao dia mahita contact foana ianao. Zava-dehibe izay. Misy any fikambanana zay tena hoe mamolavolan'ireny olona manana fahasembanana ireny dia mikarakara ny ahafahany miditra ny hevon'ny fiarahamonina misehatra ny asa misehatra ny fianarana dia tsara ihany manantona fa tsy mijanona rery ao anatin'ny tokantrano ao dia mirary soantsika rehetra misaotra betsaka ny madame Ralphine inona sao dia misy diso fanantenana fa na ny olona manana fahasembanana miditra fikambanana ary indraindray amin'ny diso hevitra amin'izay hoe everina fa rehefa miditra ao anaty fikambanana izy dia mahazo vola dia mahazo asa dia mahazo fitaovana fa tsy izay tompoko fa ohatra hoe manoro lalana hoe arino misy fianarana azonao arahana na ohatr'izao ny tokony ataonao dia mety ahita asa ianao fa tsy manao an'izany dia manao fifandraisana amin'ny fanjakana ihany koa. Fa afaka tokony isy ihany koa nefa fikambanana anao an'izay. Sarotsarotra. Mety misy olona voakasika dia mety heritreritra hoe ndao anao fikambanana ahafahana manampy an'ireny olona ireny amin'ny réintégration sociale indrindra. Dia mirary soa atsika rehetrarehetra misaotra atsika nanaraka hatramin'ny farany izay resadresaka zay mbola be zavatra mbola azo resahana fa dia ho an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra. Eny tompoko mbola ambara farany ianao. Azafady tompoko ny tena tiako hamarana anazy zany dia teny ao amin'ny soratra masina raha hiatrikady ny Israely dia hoy Andriamanitra mahatsy azy hoe mandehana amin'izao herinao izao. Zay zany ny any ataoko teny filamatra teo amin'ny fiainako hoe mandehana amin'izao herinao izao. Izao heriko izao no andehanako fa tsy mitsiriritra ny olona matanjaka be, ny olona manam-bola be, ny olona sisa fa mandehana amin'izao herinao izao. Misaotra indrindra makasitraka teny mena Gideon izay teny izay dia omena antsika rehetra ihany koa. Amanaraka indray. Misaotra tompoko.